John, zay, aoka. Ry avana malala ny fampikavahana noho ny fodimandran'ny kristianina moa dia mizara telo na misy telo ambaratonga. Ny voalohany dia eo an-tanàna, ny faharoa any amin'ny fiangonana, ary ny fahatelo dia eo amin'ny toerana izay ametrahana azy. Dia niankaviana aho mba hanatanteraka n'izao fampivavahana dingana fahatelo izao dia raisiko amin'ny fanetrehantena. Mba mpitombina aminareo aloha ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy ilay Jesosy Kristy tompontsika. Ity fianakaviana Josoa dia tsy tohaina ity dia anisan'ny tsy mahafoy ary mamela tantara lehibe eo amin'ny FJKM Soamanandrariny miaradia. Ary izany anarana notonony fiteo izany dia voasoratra ao amin'ny sekoly lycée FJKM Soamanandrariny izay nitanterahana sy naoriny FJKM Soamanandrariny miaradia. Ary tombokolay Charles Andrea Tsitohaina dia mandalo matetika eo amin'ny tanàna io, ary voaingana izy no nandalo raha manorina fiangonana lehibe sady vaovao ny FJKM Soamanandrariny miaradia dia voaingana izy nandalo teo ary mijery ny fandeha miasa. Izany ry havana no anekeko amin'ny fitiavana noho ny fifandrohistana amin'ny fitiavana dia ekeko ampanetretena izao fotoana izao, ary dia anasako anao anaraka izao fampivavahana izao. Raha ny fahafatesana no resahana ny kristianina tsy kivy anatrehan'izany fa mbola manana fanampianana. Fa ny fahafatesana eo amin'ny mino tsy veloma mandrakizay fa veloma mbola iaona, ka na misaraka aza mbola manantena. Ilay Jesosy Kristy mpitarika ny mino dia efa nanome filazana mba hinony ny mino rehetra fa misy ary tena misy ny fitsangana amin'ny maty. Izao no tenin'Andriamanitra ry havana. Izao no fananganany maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Aza malahelo ny fonareo mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, ho avindray aho ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no toeranareo koa ny tompo. Fa raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Ho amin'izany na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesany Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompony maty sy ny velona izy. Ho amatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na any ambony na any ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra, ary mino izany tsika na dia olo-kandalo aza. Misy hira anankiroa ry havana izay tanterahantsika eto, reny mety hira mba tsy afaka ambavan'ny tombokolahy,
andeha mba ho tanterahantsika manoloana an'izany tenin'Andriamanitra zany raha fahavalo amin'ny valopolo sy efajato no ataontsika izy andininy teny any amintsika any le andininy le tonkiry tanterahantsika zany ninonino hitranga Jesosy nanalany no traomaka Jesosy naombadoka manira Jesosy eo feno fifalina Jesosy ny fotoana dia andalo ny fotoana dia andalo Jesosy fa tsisy ampimaro Jesosy raha Wapuku Jesosy lay fitiavana winu Jesosy rajereko nyandolasa rulasa Jesosy tawitsikitami miratra Jesosy nefianau laipa Baeri Jesosy nunabuma sini ceri Jesosy ni fotoana de andalu Jesosy katisi ampimalu Jesosy ramiurina Wapuku Jesosy lay fitiavana winu Jesosy ny hoavy antenako Jesosy hoavy antenako Jesosy mbola fifalinisako Jesosy miasasarako Esava Jesosy miariba uruasava Jesosy ni fotoana de andalu Jesosy katisi ampimalu Jesosy ramiurina mivavaka isika noho ny finoana ianao Andriamanitra dia miezaka zahay misaotra anao na teo anivon'izay niverinay fa fahoriana amin'ny maha-olombelona za misaotra anao zahay ny amin'izay nalekenao antomboko lahandalo teto an-tany fa tsy mba fanarinana fikasany zany fa fitiavanao azy dia noforonao izy atrany amboka ny fahazazany ny fiainany manontolo ny fahatanorana tsy navitanina dia voambaray akory aza fa ianao nomba azy namerina azy dia notahinao tamin'ny fikelezany aina rehetra izy isaorana ianao zany misaotranao zay ny amin'ny asa sobitany teo amin'ny fiangonana teo amin'ny firenena teo amin'ny fianakaviana na teto amin'ity tanindrazana ity na tany velany isaorana ianao ireo zava-tsoa navelany ho an'ny taranaka mifandehany sy ho an'ny mpiaramonina fotoana ifandaozana moa zao misaotra indrindra ny amin'ny finoana ny amin'ny teninao mahatonga nay mahasamy ira eto amin'ny toeran'ity falahionana na ino hitranga mino sy matoky anao zay lay zany azy dia mangataka aminao zay fa olombelona ihany vavaka zay ho an'ny vadiny laozany ho mpitondra-tena ianao no andry enkina ny Andriamanitra ka mipahery azy ka io izy kazavela rery re fianakaviana manontolo manjo akangasisana namborany ho mba azy reo ianao hamafany ranomaso latsaka ampahery ny foderaka sy ny vata natorovany zahay rehetrarehetra mitomboy ny fononay ka raha metraka ny nofony amin'izao toerany andrasana ny fitsanganany maty zao zahay dia zahay rehetrarehetra reto ametraka zany amin'ny fononany sy amin'ny fanantenana no ny amin'ny teninao misaotra indrindra itoanao misaotra betsaky fa mahavita inona moa zay olombelona fa soa fa teo ianao namorona n'izao tontolo zao ty ary mbola hamorona tontolo vaovao amin'ny anaranao Jesosy Kristy
amen. Andeha rahantsika manonona riavana ny fanekem-ponoana apôstôlika amin'ny finoana matanjaka no ekaviko anao anonona n'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mino Andriamanitra Kristy tompanao lanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy zanalahy tokana nataontsika izay notorotorona tamin'ny faray masina nateraky Maria Vierge nijarana takamy Pontifolato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty kanaleva nidina tamy amin'ny fainatsita tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra Kristy avy any miviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manirana n'izao tontolo izao ny fiombonana ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana amin'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Koa satria efa sitak'Andriamanitra ny antso any tompoko lahy hiarako amin'ity tany ity ry havana dia atolotritsika izy amin'ny finoana ny fitsanganana amin'ny maty fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santaky izay efa notomandry ary raha Kristy notoriana fa natsangana tamin'ny maty dia raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana koa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalana Jesosy Kristy tompontsika raiso nitsodrano ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka ka hoarovana avokoa ny ainareo ny tena anareo ary ho tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiaviano Jesosy Kristy tompontsika amen. Ho voninahitry'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Mahazo toerana ry havana omentsika an'ireto miaramila reto indray ny fanohizana ny fotoana fa izay no anjarako dia eo amin'ny fampidirana ny nofo mangatsika ny tomboko lahy dia hanao hira ihany ny artista izay nasaina eto fa misy fotoana ihany nefa tsy maintsy mba hanaovantsika na dia ho famaranana ny fotoana aza ilay hira anankiray izay mbola tsy nataontsika teo. Bravo Soriava. Madame Naina Corinne, tompoko lahy sy tompoko vavy, mesdames et messieurs. Ny voalohany toeniko amin'ny anaran'ny fianakaviana dia fialan-tsiny amin'ny mety tsy hampandry fahalemana ny fampitondratsika sanatria. Tsy zoto na laina fa zara adidy araka ny fandaminana no tenenana ka aoka hanilika izay tsiny isika rehetra. Miala tsiny satria tsy teny tsy tonga volam-baovao fa noho ny fitiavana naseonareo hatrany am-bohitra ka mandrakizao ary ho fanajana sy fisaorana nareo rehetra dia tiany ny fianakaviana ny amitiny ireo teny rehetra mamy sy soa nentinareo nankahery ny fianakaviana koa ny tamberina no atsapanareo fa tsy raraka andoha ny ilo teto andohanay ary ho antsika rehetra ny fitahirizana izany no lalevenana tsara indrindra ankehitriny. Vato zay vato ve no vaika tapaka voana sa tsangatsa-manorana andro rina no mikrisa manaraka ny solampy no napiara miarina ny tany amamonina ny vohitra samihafa ny fikambanana ny fitoerana tsakanavaka ary ny tontolo rehetra teto Madagasikara miarana nangam-peo fa lasa lay tsy maro an-tanàna manendrika ny malagasy tahaka ny masoandro mamiratra amin'ny tataovona. Lasa nody any mandrakizay iandretsi-toaina Jean Charles zanaky tompoko lahy andretsi-toaina Joshua sy tompoko vavy Ravonimanitra Estera zay samy antsoala ny Tsomanandrarina vohidrazany teraka andrindranandro vadin-dramatoa
Rabesala Ginette, ary Rain'Andriamatoa Frankinaina sy Corinne. Ohatry ny tsy nisy ny hevitra fa mety hiarana zany fahafatesana zany andretsi-toena sarina fa tampoka efa ela ny kasana. 2 volana zao no nitsingerenany fa 9 taona. Koa isorantsika Andriamanitra ray nanome halavanandro vitsy-pahatratra ary ankasitrahantsika izy tompo fa navela niaraka tamintsika mandritry ny andro maro. Raha fehezina amin'ny teny tsotra ny soa noraisina nandritra izany tombonandro zany dia mamela hindrana ireo teny fankasitrahana no tononona ka niantsana raha nanao toy vakana tsy akiato ny vazatany efatra. Olona nanao soa na vita be ho an'ny rehetra, olobe na vita didy tamin'ny sehatra rehetra ka ho toy ny kipantsona manomenomenonao raha manandrana hitanisa sy mampantsiaro azy reny. Tsy nisy diso anjara atao an-tsainy sy tao am-pony Charles Andretsi-Toaina rehefa mety hikasiky malagasy sy ny momba ny malagasy ary zany no nankasitrahana azy. Toy ny kitoza ny tenin'Andretsi-Toaina Charles ka zay rehetra nandinika dia nahare ny ahafiny ary tena fiapia lava tokoa. Fahazavany ny andro sy fanala aiziny ny alina i Charles Andretsi-Toaina fa ho an'ny rehetra dia tsy takona vonona sarotra fenina ny fahaizana nampy hanamaivana ny vesatry ny fiainana sy hankaherin'ny trotraka. Ravaky ny fianakaviana sy ny firenena izy ary soa sy rebika ihany koa. Miary tany mandeha izy. Ho azy mantsy raha sosoa ny fihavanana na ambojanary aza hetry ary nahitasy aza ho tototra. Koritsambolamena ny malagasy tsy vaky volo, indrindra fa ny mpandraraha malagasy izy. Nandeha laza tafin-dranomasina ny fahafantarana ny anarany sy ny zava-bitany. Na teto Madagasikara, na teo amin'ny sehatra raisam-pirenena na ny fifandraisana tamin'ny firenenekafa. Vary iray no nafafina ka vary zato no niakatra fa hoy mantsy ny oabolana raha niasa ny teneniny fa ny dada sarotra ianarana no azy fa ny tsinjaka maro pahay. Tanteraka amin'Andriamatoa Andretsi-Toaina Charles zao noho ny fihetsikareo sy ny fahatserovanareo niafatry no mbola be maso ny maty indray mandeha leo ihany fa ny maty ny lohany tsy taty fa ny maty fandrony abiminy velona. Mesdames et messieurs, à l'heure où nous allons dire adieu à Charles Andretsi-Toaina, je sollicite votre indulgence pour synthétiser l'ensemble de nos derniers témoignages d'estime et d'amitié. Un pari inconscient après tout ce qui a été dit, publié et proclamé. Les 2 distinctions, la Grand Croix de l'Ordre national malgache et la rosette d'officier de la Légion d'honneur, suffisent pour illustrer ses mérites. La cohorte de visiteurs qui transcende les classifications dans la société confirme que Charles Andretsi-Toaina était estimé et apprécié par tous. Et dans son journal intime, il avait écrit, et je cite, « Essayer d'entretenir des relations sereines avec tout le monde, être fidèle en amitié, tel est le secret d'une bonne santé. » Fin de citation. Car, et je reprends une citation, pour réussir, notamment dans les affaires, il ne faut pas perdre sa crédibilité. Fin de citation. Aussi, écrivait-il très simplement qu'il était heureux et comblé grâce à son travail, à son épouse et à sa famille et à la considération de tous. Mais
Pour le Gaulien convaincu qu'était Charles-André Stouin, né avec une cuillère d'argent dans la bouche, il était nécessaire de réussir. Et il l'a amplement démontré. Mais pour reprendre les paroles du général de Gaulle, que notre cher parent a rappelé après les événements de 1968, je cite, « Le plus difficile, c'est de sortir de l'ordinaire. » Fin des citations. À l'analyse, je pense pouvoir y trouver la clé de la personnalité de Charles-André Stouin. Nous avons été impressionnés tous par le palmarès des créations, réalisations, opérations industrielles à son actif. Son journal intime révèle des observations d'une limpidité et d'une lucidité étonnantes à propos des succès, mais aussi des douleurs du parcours de la réussite. Des propos non pas d'un homme amer ou blessé devant les épreuves, ni d'une personne qui se drape dans sa bonne conscience, mais acte d'espérance d'une personnalité pour qui la réussite et le succès ne se réduisent pas à l'ordinaire d'une suite de projets et de réalisations comptabilisés dans un bilan. Sortir de l'ordinaire pour Charles-André Stouin, c'est écrire un nouveau et brillant chapitre dans l'histoire malgache. L'histoire de la dynastie André Stouin est inscrite dans l'histoire institutionnelle, diplomatique et religieuse de notre pays. Avec Charles, cette histoire a été relevée par des êtres d'exception qui ont ouvert une nouvelle page, celle de l'entrepreneuriat malgache. Les frères André Stouin ont conçu cette saga exaltante en termes de succès, d'aventure collective et solidaire, mais non d'agenda individuel. Visionnaire, patriote et social, Charles-André Stouin a consolidé le tissu économique de Madagascar, a repris des exploitations laissées presque en déshérence et contribué à l'expansion du patrimoine industriel malgache. Il incarnait à perfection le chef d'entreprise malgache, solide et dynamique. Chef d'entreprise éclairé, il a tenu à affirmer la responsabilité sociale de l'entreprise et de l'entrepreneur. Et ainsi qu'il a été souligné lors de la célébration du 50e anniversaire des nouvelles imprimeries et arts graphiques, et je cite, « La politique d'investissement de Charles-André Stouin a permis d'épargner à l'entreprise et à son personnel les plans de chômage technique et de compression du personnel. Une prouesse dont Madagascar et les Malgaches peuvent être fiers. » Fin de citation. Il connaissait trop bien la nature collective de l'action entrepreneuriale pour mesurer concrètement ce qu'il doit à ceux qui partagent son aventure, sinon sa passion. Et comment ne pas s'éblouir devant les nouveaux horizons qu'il ne cessait de faire découvrir avec ce sens instinctif qu'on découvre chez l'entrepreneur dynamique, identification des nouvelles opportunités pour créer, imaginer, investir et innover. Sortir de l'ordinaire signifiait pour Charles-André Stouin écrire une nouvelle page d'histoire nationale avec de nouveaux et jeunes entrepreneurs modernes, patriotes et attachés à l'excellence industrielle de Madagascar. Les grands Malagasy qui ont fait ce pays ne sont pas uniquement les diplômés, les savants, les écrivains ou artistes, les héros des luttes nationales. Il y a aussi ceux qui ont l'intelligence de comprendre et de partager l'idée qu'il est légitime de réaliser de hautes aventures collectives. Sortir de l'ordinaire du monde malgache signifiait pour notre parent fidélité au patriotisme,
et aptitude à maîtriser le fait identitaire. Dans la pensée et la pratique de Charles Twain, le souci des intérêts malgaches signifiait dépassement de l'insularisme, en particulier doctrinal. Il impliquait ouverture aux investisseurs et maîtrise du processus du développement. Dans une société où le chauvinisme était convenu à tort avec le patriotisme, Charles Twain apparaissait comme un résistant à l'indifférence et au conformisme intellectuel et social. Jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessait de se tenir informé de tout, à un point tel que la porosité au souffle du monde, pour reprendre l'expression d'Aimé Césaire, faisait partie de son univers, contrairement à l'attitude de la majorité de la population, et ce, précisément pour sortir du spectacle de la misère au quotidien et des contradictions permanentes. Enfin, sortir de l'ordinaire signifiait la substitution de l'action directe pour la conquête morale des êtres humains au bilan de projets et de réalisations. La large toile d'araignée de l'univers Charles Twain confirme cette intelligence politique. La constellation d'institutions, de sociétés, d'organisations caritatives, écoles, centres sociaux, résulte des initiatives du couple Charles et Ginette Twain. Elle représente également une somme d'énergie et de coûts difficiles à mesurer. Mais l'essentiel du message tient à la dimension de l'engagement pratiquement sans limite de Charles pour l'animation, la mobilisation et l'information au service de sa passion. La volonté de faire sortir les uns et les autres de la coquille de leur résignation et de leur torpeur est un trait de caractère de Charles Twain, toujours jeune malgré le poids des années et toujours aussi généreux. Le goût du partage de ses aventures, le désir d'associer les siens à l'aventure du futur et la volonté d'éduquer vers la maîtrise de l'excellence sont des actes d'un politique et non d'un politicien. Et face au problème du mal politique contemporain, les derniers mots du journal de Charles méritent d'être gravés dans le marbre. Je cite: « Le pays est en roue libre. On ne peut pas s'attendre à un miracle ou croire au Père Noël. Mais ce pays, ce beau pays, a un avenir certain, car il y a cette jeunesse qui en veut, qui bouillonne et piaffe d'impatience. On sera dans l'obligation d'en tenir compte, car rien ne peut empêcher un fleuve de poursuivre son cours. On s'en sortira. » Fin de citation. Zany feno fanantenana velona no anjara soa mendrika ny firenena sy ny valo malagasy isa-tokantrano zany no farafatra napetraka. Ray aman-dreny tokoa izy nandeha koa fanontaniana mipetraka. Move isika zao mpandova ho sahy sy isikina iantsoroka ny adidy ampanjary ny afatra lova navelany Charles André Twain antsika ary izy engeny andry ampiadanana ambetsoalana eto Manandrara. Sotra tokoa. Sai!
efa totosantsakany sandavany ny tokony ho ataontsika rehetra ry havana dia karakaraina amin'izay ampidirina ny nofo mangatsika ny tomboko lahy. Ao anatin'izany no hanao hira ny namatsika, mbola isy fotoana moa zany mety hanaovantsika ny hira ihany, araka lasaka hoe misy hira anankiray izay tokony mbola ataontsika nefa mbola tsy nataontsika.
isorantsika iavana ny namantsika am'izany zany mbola tsy mirafitsika fa ny nadebiantsoarana zanarazana ny fianakaviana ihany no nanosolo-tena ny fianakaviana no naharatsika iavana misy mbola tsy nataontsika izay engaviko mba hiaratsika manao lelizay no mety ratsy afakamavantinao ia amin'ny voalohany na mety ravana fatafarana mihitsy no hoe amin'izay fotoana izay mahatonga rety na mety ravidiny fianakaviana manokana fotsiny ko fa na inona antony dia zatsika fampiarahana ny havana mba ho mariky ny fiomanantsika amin'ny fianakaviana manontolo ino moa efa nikany fa any amin'ny teratanatsika any ira fa valokolo sy efajato zany ira manao hoe maminy foko ry Jesosy ny famonjena zay andeha rahatsika manao zany ry havana rehefa vita zany zany dia iverina fa hamarana ny fotoana ny solotena ny fianakaviana mirary fionanana feno amin'ny fianakaviana manontolo ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rasoly tompoko lasy tompoko vavy efa madiva ariva ny andro ary tsika sady lafim-podina no maro adidy koa mamela ndray fitenenana foy de foy amin'ny anaran-dramatoa Ginette Andresitoaina sy Andriamatoa Naina Andresitoaina ary Corinne Rakotomalala haneo aminareo ny fankasitrahana sy fisaorana tanteraka
noho ny fandavapoa ary indrindrindrindra no amin'ny finiavanareo hanotrona hatramin'ny farany an'ity fianakaviana ity. Raha mbola mbolitra andrazana dia tsy mitsarasala ianareo nidododona anao tolovakana tondra ny teny fampaheresana nanefa ny adidy araka ny fampitonantsika malagasy koa dia sitraka stelina tompo zany ary hovaliana raha matsiaro. Raha tonga eto a somandranotsika nanatitra ny ratompokilahy amin'ny toerana zay iandrasany mitsanganana ny vatana amin'ny andro farany. Rehefa miantsoalany izao efa pofony ray aman-dreny miteraka sy opretapo azokiny dia tanteraka sy vita daholy ny adidy zay tokony natao taminy ary henikaja ny fianakaviana sotra nareo na efa anjany. Fantatray fa raha sanatrika nisy nilana ny rehetra dia tsy ho salasala ianareo isikina nanampy anay nefa moa izy ity hafasana tanàna ka tsy misy adidy manokana satria efa voalamina fikarakarana zany. Asika dia irava nefa alohan'ny iravana dia misy fankasitrahana manokana zay anjarany akangasisana namborana sy ny fianakaviana andoporina ny manatanteraka an'izany. Ny antony dia tsotra ihany ray adiditsika rehetra fa nizarandraikitra no samy manany azy. Koa iangaviana ampatsorana sy ampanetretena ny fiangonana somandrarina hanjara ny farahadidy napetraka tombokilahy ho amin'ity fiangonana zay malalan'ity. Ny fokotany somandrarina zay hirarahany fokotany somandrarina zay hirarahany nofony manapitsangany amin'ny andro farany. Ny fokotany akadina vola zay nialany eny sy nialany fofonainy ary nivalala fianfasana eto tanàna. Koa iangaviana ro fasana manokany pastera zay tokony mitramotramotra akadina vola zany zay to nefa alohan'ny isarahantsika dia sitraky misolotena ny fianakaviana fa tsy ny fianakaviana rehetra ny haneho tsiray amin'izay maniry fanatritava aminy ny fankasitrahana fena satria be vitanaroa ary maro sy mamy anaroa ka tsy laminay a anoona ny fitiavanaroa anay a ary indrindrindra koa ny fankasitrahana tantena. Sotra tompo dia samy totsona tsara amin'ny tokantrano azy. Sotra. Shit.
suari ka ambenu sisakanmu sarehetralu sati raha mangenieni sa ane aku izau kakaiana viteni ma utuki cuaca au diriku camayeri metiam vivatipu fa di feuna wireri ma isavani manzu a ikuni vatulapi si ibibi marube fa iherina diapi ka funzel di sanaka ritesosini ainua sa vivavaku isau mi turuami seua ka sereni dipisa tadavi cawam pinta ka siti sayanzu tanagene sareta mi seuaria Samuni
lahatra no ny famonjena vitanao eny tompo tsy hoadio ady no ny tsony reny fitiavana nasehona ka anio no anavaozako ny fanokoko anao fa tsy ho voavaniko izay natolotrao ny fitiavana natolotrao ka raiso tompo ekeo resy anjakao ny fiainako ho voninahitra Fitalina ni areta no tokalvari ni areta no pamojitu no naneuna fatina witi panuti zaitsinedika anawakuriti kaanirno anavauzaku ifanokoko anao fa tsy ho voavaniko izay natolotrao ny fitiavana natolotrao ka raiso tompo ekeo resy anjakao ny fiainako ho voninahitra Nukitsuni ni fitiavana natolotrao ni fitiavana natolotrao eny tompo ity izao izay voababonao favolona anao nisitraka ka anelo anavaozako ifanokoko anao fa tsy ho voavaniko izay natolotrao ny fitiavana natolotrao ka raiso tompo ekeo resy anjakao ny fiainako ho voninahitra